Tompolasy tompovavy anterina ny arabobampirarintso antsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja firaisankina amin'ity alatsinainy 7 Mey 2024 ity. Isaorana ianao ny safidy ny MBS amin'ny fanarahana an'izany fandarana maminao loatra izany ary dia dobodoboka tokoa sika amin'izao faraparazao satria faradoboka amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny hiatrehan'ny vahoaka malagasy amin'ny fifidianana solombavambahoaka izany. Raha tsy ivona ny tety andro aloha zany dia amin'ny tean'io ity ny faradoboka ary tapitra amin'ny 1:20 alina latsaka 1:20 alina sy 9:30 minitra. Raha izay ny azo ilazana azy ny fampielezan-kevitra ho an'ny rampitso dia makasaina tsara ny rehetra ary ny alarobia no hiatrika an'izany fifidianana solombavambahoaka eto amin'ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara izany. Zay ary no ela tompolasy tompovavy fa misy ny mpisehatra ato anatin'ny fandarana amin'izao faradoboka izao. Andriamatoa Marka Ramiarinjatovo izay izy moa zany ny tena fahalalantsika azy dia onivon'ny firaisankina izy prositeny eo fa be ny tanàna Analarasora teo aloha no tena alalany ny besinimaro an'Andriamatoa Marka Ramiarinjatovo izany. Miaraba anao tompoko. Miaraba anao Rina ary miaraba ihany koa ny malagasy rehetra manerana Madagasikara izay manaraka akaikikaiky an'izao fandarana izao. Eny ary natsona ianao mba hisehatra zany ato anatin'ny fandarana moa zany no ny antony maro samihafa tsy atory vanjodely ianao amin'izany resaka hoe politika eto amin'ny fireneny zany. Andihy fotoana goavana be ny firenentsika hifidy solombavambahoaka ny vahoaka malagasy raha afaka-pitso. Ahoana aloha no fahitanao azy hatreto? Mamarana antsika izao. Marina tokoa izany ary heveriko fa ity androany izay anaovana ny faradoboka ity dia ahafahan'ny malagasy mandray fanapahan-kevitra. Izany hoe tsy tokony ho diso fanapahan-kevitra ny vahoaka malagasy indrindrandrindra izay mananjo hifidy. Ary ny androany moa zany araka ny nambara teo faradoboka dia heveriko fa samy hiezaka hanao izay azony atao daholo ny kandida sy ny mpanoana rehetra manerana Madagasikara, indrindrandrindra itsika ao anatin'ny firaisankina satria izany firaisankina zany inge fiombonany tadio izay firaisankina fiombonana ary ao anatin'izany no mivoaka ny hery maro samihafa ary efa mitambatra araka antsika hoe izay mitambatra vato izay misaraka fasika dia heverina fa samy ezaka avokoa ny kandida ny firaisankina rehetra any amin'ny distrika manerana Madagasikara satria zotra anankiray ahafahana manova ny tantaran'ny firenena ity fifidianana izay hoatetsika ity. Mazava zay fa arakaraka ny mampanakaiky an'ilay datim-pifidianana Andriamatoa Marka Ramiarinjatovo no mandeha foana ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany. Ianao hatramin'ny omaly ny tety toerana maro manerana Madagasikara ary zay ny tena antony antsonanao eto inona ny tsy fanarahan-dalàna hitanao any rehetrarehetra any ankoatra ny efa nitanterina teto aloha ka tsy maintsy hijoroany ny vahoaka malagasy tsy hanaiky an'izany. Ny zavatra azy moa zany ao anatin'ny tatitra azy zany ao anatin'ny firaisankina amin'izao fotoana izao dia ny amin'ny hoe tsy fanarahan-dalàna tsotra mazava be izao. Ohatra raha ny androany fotsiny izao nankatehan'ny MBS io dia misy toerana anankiray amin'ny firaisana voalohany misy ny sarin'ny kandida hianitra Maly dia androany nefa misy afisy tonga dia manakona azy. Ireo afisy ataoko hoe nisy afisy teo amin'ny 10 na 20 no mipetraka tamin'ny toerana anankiray mbola nazava be izy Maly. Androany zany reo mandalanao tsisy tsolo lesany tena tako misy manakona. Zany hoe tsy fantatro hoe tena hasomparana ary tena tsy firaharahiana ny zon'ny kandida ve zany zavatra zany. Ary heveriko fa tsy eo firaisana voalohany ihany misy an'io fa manerana Madagasikara. Raha izay. Ny faharoa ny fanongotana ny afisy tompoko dia tsy fantatro na ahoana fahitantsika azy fa atao anatina fifidianana taona maro dia misy olona alefa mihitsy manongotra ny afisy. Mipetaka eo ilay afisy androany dia ianao zany mba manara-maso tonga ny rapitso efa miala izy. Faharoa zay. Ny fahatelo ny tsy fanarahan-dalàna hita ihany koa tao anatin'izay andro maromaro izay nanaovana ny fifidianana zay fampielezan-kevitra tao anatin'ny fampielezan-kevitra zay dia tsy fizarana ny karaha-pifidianana zay fa tsy fanarahana ny lalàna zany satria ny olona mifidy dia mananjoa
telo karatrao de anjaran'zany meritreritra hoe andeha hifidy sa tsy andeha hifidy fa misy eo zao nisy ny taraina tamintsika voaniditra e de misy nefa tena tsy omeny tompona andraikitra mety olo lehibe fokotany io na ny nivonseny an'zany karatra zany de iverina fa tsy fanarahan-dalàna ngeza be zany tsy omena ny zonony olona hiatrika ny andeha hifidy an-datsabato zany amin'ny alarobia zao raha tsy hitanisa afa-tsy zay ny akoatran'izany dia any amin'ny atao hoe ny fioara-pefy amin'ny fikitihina olona ny famonoana ny kandida zay mandray andraikitra am'izao fotoan'izao misy kandida nge henonay vo zao maraina zao talohana kanesako aty hoe ny zavatra antranga maly de mesaka ny kandida mijery miditra ao anatin'ilay problema zany nefa de misy mialatsina fiteny hoe misy midaroka misy mamono misy manao sotasota mihitsy ny kandida ny firaisankina ndresahako izay tena hoe mampaleo satria ao anatin'ny fotoana tahaka zao manko de hoe ny hevitrao no aparetaka ao amin'ny olona fa tsy tokony hisy mihitsy ny fikasitanana tsy tokony hisy ny fanompana ndraindray an'ireny kandida reny izay heveriko fa efa voapita tany amin'ny kandida ny firaisankina enany hoe mila mitandrina hatramin'ny farantsika fa betsaka ihany koa ny olona zay manararoatra ao anatin'ny fihetsika tsy voahevitra de everiko efa tafita avokoa reo fepetra sy zavatra tokony hajaina zany mandrapavita ny fampielezan-kevitra androany ary indrindrandrindra mandrapavita ny fatantrahabato amin'ny alarobia avy zao de mila mitandrina ny kandida nresako aloha ny kandida ny firaisankina ary indrindrandrindra ny vahoaka mpanoana ny kandida satria raha ny hita zany raha nitaditra azo de maro ny olona no mirohatra manatona atsika firaisankina am'izao fotaon'izao ary sorana na vahoaka malagasy izay atao hoe ny fahatongavatsaina zany am'izao fotaon'izao hoe andraikitra ngezabe ho atsika ity fividianana ity satria olona hanao lalàna hitondrana ny tany sy ny fanjakana no fiditsika ary manana ny maha izy azy izany solombavambahoaka zany efa miresaka solombavambahoaka ianao ahona tsara le andraikitra le solombavambahoaka ary anomezany kandida ny firaisankina antoka sy garanti ka ahafahan'le olom-pirenena androtsaka ny vatony amin'ny hoan'ny firaisankina efa retsika angamba ny asa no nitoerana isanny amin'ny akapobe de ao tsy mbazaza ny asany zany amin'ny mahasolombavambahoaka de hoe misy tena ny vahoaka amin'ny fandrafetana ny lalàna satria tsy ny vahoaka rehetra kory no andeha anamboatra lalàna ho fitondrana ny lafiny ekonomika sy ny sosialy eto Madagasikara fa tsy maintsy mifidy olona ny olona de reny solombavambahoaka reny zany no fidina mba ho solo tena ao anatin'izany rafim-panjakana zany ho mpanao lalàna ny asany zany de zao solombavambahoaka tompoko dia mpanao lalàna zay no asany amin'ny akapobeny voalohany zay ny faharoa de manara-maso ihany koa ny asan'ny mpanatateraka zany hoe ny eo anivon'ny présidensa ny eo anivon'ny gouvernemanta dia anjaran'ny député zany no manara-maso hoe mifanaraka tsara amin'ny lalàna izay napetrakay ve ny asan'reto mpanatateraka reto fa betsaka manko ny olona ary indraindray manontany tena ihany hoe asany député ve zany ataon'ity olona ty zany sa asana ministra ve ty asana atolo ty sa asana merany ty asany olo ty de mazava zany de voaka malagasy fa ho fiditsika ireo kandidatsika reo mba hisolo tena atsika ao amin'ny antenimera-pirenena hamolavola lalàna ary handany lalàna ny lalàna resahany eto de lalàna zay hitondra fivoarana sy fampandrosoana ho an'ny isa tokantranotsika ho an'ny faritra misy atsika ho an'ny komuna misy atsika ary ho an'ny Madagasikara iray manontolo fa sao de misy kandida ary fantatra fa misy kandida ny am'izao fotaon'izao zay diso ny zavatra tenen'le kandida akoatra ny firaisankiny de mandiso zavatra be deaibe ary zay no mila fitandremana fa izy tika tsy fifidianana présidentielle izy ity le tsy fidianana mery ka lasa miteniteny foana ny kandida sasany indraindray iriny miteny hoe fidio zay fa ezaka izay anamboatra ny tetezana ty amitsika fa ataovy aloha ny andro-tsahambato tsy asan'ny député zany fa anjaran'ny mpanatateraka zany hoe anjaran'ny gouvernemanta na anjaran'ny commune no manamboatra ny manatateraka ny asa zany hoe ny solombavambahoaka de tsy mpanatateraka fa misy solombavambahoaka zay reny sady fa mamitaka ny olona am'izao fotoan'izao ka miteny ny asan'ny mpanatateraka satria
tsy vitany mpanatanteraka ny asany dia misongona izy zany amin'izao fotoan'izao manao ny propagande hoe fidio zahay fa ambarinay tya ho tanterahanay tya ho tanterahanay ty ary zay no isaorana ny kandida ny firaisan-kina satria raha ny zavatra efa nampitaina tamin'ndrareo rehetrarehetra zany dia ny amin'ny hoe tandremo ny zavatra aoka tsy hamitaka ny olona ao anatin'ny propagandy tsy hamitaka ny olona amin'ny fizaram-bola tsy hamitaka ny olona amin'ny teny ho tenenina fa tena milaza tsotra sy mazava amin'ny fahamarinana hoe ity no zavatra miandry anay rehefa lany solombaboaka izay dia hijery ny lalàna rehetra amin'ny fanandrifa amin'izany. Tadidiko tamin'ny heritaona rina misy zavatra anankiray-nitranga taon'ny navoaka di gouvernemanta teo anivon'ny antenimera ihany koa ngamba matoa nivoaka reny dia na amin'ny hoe fanafarana entana ronono mandro moa zany ny sendra heniko tamin'izay fotoan'izay dia na amin'ny hoe ferana ho zao taonina ny ronono mandry ho afaran'ny Madagasikara. Dia hoe fa maninona moa zany no ferana satria misy orinasa mamokatra ronono mandry eto Madagasikara dia natao ve ny fomba rehetra mba hampandeha n'io ronono mandry eto Madagasikara io kanefa jerenao fa mbola hafa ihany kosa aloha le ronono avy any ivelany raha ronono mandry resahako dia reny zany asan'ny antenimera-pirenena zany hoe solombaboaka ny mandinika hoe ahoana no mba tsy hahafaty ny ekonomia eto Madagasikara fa tsy hijery karazana olona vitsivitsy na orinasa vitsivitsy omena tombon-dany ho amin'ny fampikarana fa ny lalàna zany dia natao an'ny malagasy zany hoe itsika malagasy mahazo tombontsoa amin'ny lalàna izay rafitra sy olona niny ny solombaboaka ary zay no mahatonga hoe le olona solombaboaka riavana reo atsika reo satria reo moa zany no nekena sy nofidiana fa tsy vadika mihitsy rehefa tonga eny amin'ny antenimera-pirenena satria ny fifidianana ansivana ke ho an'ireo kandida reo tsy mory atsika matsapan'izany tato anatin'ny firaisan-kina hoe misy kandida 5-7 kanefa tsy maintsy anankiray na roa nofidiana ao anatin'ny test liste fa ianao tsy nanapa-kevitra ny ilatsaka fa hoe manaja fandaminana sy za zany tena manaraka ny fandaminana ary jerefa be dehibe ny tao anatin'ny firaisan-kina no tsy manaja ny fandaminana dia lasa manao mialatsina fitenenana lasa manao kandida indépendant na kandida hafa nefa itsika firaisan-kina manana fandaminana hoe aleo ajaina dia mba tsy maintsy misy ny fandeferana politika natao dia kanefa moa misy ihany ireo namana mpiray-tandrazana izay tsy manaiky an'izay fa dia lasa mijoro fa tiako resahana hoe ny fijerena olona tahaka izao any mila fandeferana be dehibe dia ilaina ihany koa le kapasité dia ilaina koa le olona mba tsy mivadibaty ao anatina politika dia ireo zany no napetraky ny firaisan-kina dia azontsika antoka kosa nefa fa ireo olona ireo dia tena hieritreritra ny amin'ny izay mahasoa ny vahoaka maro samihafa na ho an'ny kandida eto Antananarivo renivohitra ho an'ny commune manodidina Antananarivo renivohitra indrindrandrindra ireo kandida ny firaisan-kina any amin'ny faritra tadio fa maro dia maro izy ireo no efa nanome teny amin'ny hoe ezaka izay tena hijoro amin'ny maha firaisan-kina kandida firaisan-kina rehefa tonga eny amin'ny antenimera-pirenena ka zay indrindra toko fitaka fa ny ataony hita ho ny fiteny malagasy efa nanome antoka zany na garanti ny kandida ny firaisan-kina rehefa tonga eny amin'ny antenimera-pirenena fa ny averimberin'ny olona Andriamatoa Karameranjatovo amin'izao fotoan'izao dia ny hoe nahita ny nataony le teo solombavam-bahoaka le teo aloha ny olona zany hoe solombavam-bahoaka mingitrika ka mivory solombavam-bahoaka voaroroy amin'ny raharaha maloto solombavam-bahoaka vitsikely no mandany lalàna goavana be hitondrana ny vahoaka malagasy dia tena leo an'izany ny olona dia zay ve zany no anentanana ny olona mafy dia mafy mihitsy mba hanovana an'izay mety hoe za ihany moa mamaly azy fa tiako mihitsy ianao anazava azy hoe ndao hifidy mba tsy hisiany zany tsony ka ny kandida amin'ny firaisan-kina no ameno seza ao Tsimbazaza satria resaka seza ihany koa ny zavatra tsikarintsika ohatra zao tao anatin'ny zavatra hitantsika zany tao anatin'ny mandaro farany teo ngamba zao hiteo sy ny talohany eo loi de finance dia rehefa mijery ianao raha mijery ny kandida satria maro anisa zao raha ho an'ny zao dia raha ohatra hoe tampanoatra nitiko Madagasikara dia jereo fa tena rehefa misy lalàna izay tsy azokazonareo mihitsy dia mivoaka izy eo izy manao débat aloha azay ny tena zava-dehibe tena hoe manao an'le débat
fa rehefa hitanareo kosa izy fa misy tsy tombotsoa, zany hoe tsy atraika mihitsy amin'ny tombontsoan'ny vahoaka dia tsy mifidy izy. Ary tena azavainy hoe izay tao nanatrika ny fivoriana, fa rehefa tena tonga ny latsapaty dia mivoaka satria hitanay fa io lalàna io zany mihitsy ny asana député tena mijoro. Ary zay no heverina fa mbola ifampiresana tsara moa amin'ireo kandida reo izay lany hoe tandremo le retsy fa tsy ny tenanareo no jerenareo, na ny fiarianareo no jerenanareo, na ny tombontsoanareo mamaika anareo, fa gagana io na mahita an'izany hoe député nefa re amina fanodikodonana harem-panjakana harem-pirenena eto Madagasikara, fantatsika tao anatin'ny taona maro zany tsy asana député zany tompo, fa ny asanareo dia tongava ao anatin'ny fivoriana ara-potoana, na misy tsy ara-potoana dia tongava mampalahelo anie no mahita an'izany hoe député vitsikely 50% ianareo mahery kely angamba, nefa dia député 30 no mandany lalàna. misy latsak'izay ary Misy latsak'izay na tonga fivoriana fotsiny ary dia kely, fa dia mampalahelo mihitsy izay ve ny tena vidianan'ny vahoakanareo. Ary zay dia mbola mangataka foana ny amin'ny hoe rehefa mahatonga ny fivoriana manaraka eo dia alefaso mivantana ny fivoriana mandritra ny zay ray volana. Taloha anie tena mandeha na amin'ny radio na amin'ny televiziona dia hita daholo ny député, iza député tsy tonga mihitsy no fidiana amin'izao izy manao fampielezan-kevitra ho eraky ny tanàna, fa rehefa tonga le fotoana ilana azy ao amin'ny antenimieram-pirenena tsy hita tableau mihitsy izy. Ny ray mandeha mety mitsidika kely izy ao anatin'ny fivoriana dia tokony ho alefa mivantana amin'ny radio sy ny televiziona ireny, satria solon-tena-bahoaka ny olona angefa te an'ireny feon'ny kandidana ny solombavam-bahoakany io fa tena miteny ny solombavam-bahoakanay, tena miaro ny tombontsoan'ny distrika misy anay, tena miaro ny tombontsoan'ny commune misy anay izany député nay zay ny ngendrasan'ny olona. Fa raha zavatra mitranga tao anatin'izay taona maromaro zay dia hita hoe misy député tsy mahalala akory indrindrandrindra any anatin'ny nambarany rina teo ny amin'ny hoe ao anatin'ny intsony loi de finance kely olona dia lalàna mikasika ny fitantanam-bola ho amin'ny eto firenena hatramin'ny madinika indrindra hatramin'ny vavety ny fidiram-bola sy ny fahamam-bolam-panjakany, nefa ao anatin'izany initialy io na rectificative misy tsy malala. Ary faharoa misy tsy tonga akory mba faravaratsy mba miady hevitra hoe inona moa zany ny tena tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy amina hetra anankiray, amina famerana nitra anankiray inona ny tena tombontsoa miatraika ny vahoaka malagasy. Fa hitanao izy zany entsikenjehina ilay fandanianan'le lalàna dia rehefa avy eo sahirana ny olona, ary ny tena olana tsy tonga ny tatitra, rehefa tena hanao tatitra nge solombavam-bahoaka sahirana ny ankabeazany. Inona no tenenao satria voara sady tsy mamaky an'le lalàna no tsy fantatrao ny atsipiren'le lalàna, inona moa zany noentinao eny amin'ny vahoaka rehefa zany tsy maintsy ovana amin'ny zany no tsy maintsy ovaina ka no alalany amin'ny alalana. Ary izay no isaorana ny firaisan-kina satria efa mba resahana an'izay ihany zareo hoe nareo rehefa mbalany reto zavatra reto aza mba haverina, aza atao tahaka ny ataon'ny kandida député sasany, fa tena mijoroana satria ianareo matoa tafiditra ao anatin'ilay kandida ohatran'izao dia heverina fa tena hitondra ny etahitam-bahoaka ary ny makarary ny vahoaka amin'izao fotoan'izao no tena hoentinareo sy adianareo anaovanareo débat ao amin'ny antenimieram-pirenena. Andriamatoa miaraka raha miaro ny zatovo hiverina kely amin'le fiatriantsika ny fifidianana Ravaka Pitso entanina ny olona andeha hifidy ary manoloana n'ilay tsy fanarahan-dalàna miseho lany dia ilaina ihany keo Andriamatoa miaraka raha miaro ny zatovo ilay tena hoe fanentanana ny olona hijoro arovo ny vato hatraminy, satria tsy hoe vita ny larbi dia izay nataony fa mbola misy andraikitra lehibe. Inona ny azonao ambara momba an'io satria tena zava-dehibe izay, satria tsy tonga fotsiny any Tsimbazaza ilay kandida amin'ny firaisan-kina fa miankina ihany keo amin'ny tena hoe ivoahan'ny fahamarinana manoloana ny reto le tsy manara-dalàna manaraka ny lalandriny reto. Zao aloha zany ho antsika vahoaka malagasy izay miaino any amin'ny radio na mijery televiziona, ny firenentsika dia mila olona tena mandeha amin'ny fahamarinana. Zay aloha zavatra ilaina, tena hoe mahitsy amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahamarinana. Ary izay moa no antony ny fidianana manokana amin'reto kandida reto hoe mandeha any ianareo dia manaova ny zavatra amin'ny fahamarinana, satria izany ny tsy ampy eto amin'ny firenentsika matahotra an'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra moa dikan'izay. Ary tena hoe tahaka ny Calvin mialatsiny somary miteny kely an'izany atao anatin'ny fampielezan-kevitra, satria izany Calvin izany nge olona tsotra, tsy pastera nge zany, tsy mopera nge zany, tsy frera, fa tena olona tsotra
saingy navita nanova firenena anankiray dia Suisse noho ny fijoroany tamin'ny fahamarinana niady nataony tamin'ny kolokolo maro samihafa dia afaka natonga ny firenena teo ihany fitondram-panjakana faizan Calvin ny fijoroany tamin'ny fahamarinana dia tena nanova ny toe-tsaindrareo tany a Suisse ary izany no ilaina eto Madagasikara hoe mba mijoroa ianareo indrindrandrindra manomboka te amin'ny zao fampielezan-kevitra izao dia heverina fa hijoro ho amin'izany ny candidat firaisan-kina amin'ny alarobitsika hiatrika ny fividiana zany hamonjy ny brom-pifidianana ny vahoaka malagasy ny zavatra tokony ataontsika aloha zany dia zao marina fa mety be dehibe ianareo tsy mahazo kara-pifidianana satria mety tsy nandeha nifidy tamin'le farany teo dia mety mbola tsy ho taitra ihany koa amin'ity kanefa zavatra anankiroa samy hafa tompoko ny zavatra ohatrentsika ny zavatra tokony ataonao zany raha ohatra anao mbola tsy manana kara-pifidianana dia mandehana takio any amin'ny fokotany alaivo ataovy izay azahoanao azy androany rehefa tsy azonao androany alaivo rapitso fa manana zo ianao ny feno 20 taona ka tonga niseny naka an'le anaranao dia manana zo feno anao hifidy amin'ny alarobia voalohany zay faharoa ataovy aloha zany zay azahoanao ny kara-pifidianao satria lasa very zo zany ianao raha vao tsy manana kara-pifidiana raha ohatra mbola tsy azonao raha tsy azonao mihitsy hatramin'ny alarobia dia raiso ny kara-panondronao raiso ny kara-panondronao fantatrao fa ao anaty lasi-pifidiana ianao dia makanesa vao maraina aza miandry après-midi satria matetika manko tsika malagasy rehefa mifidy ny takariva no andehanantsika fa zany teny aminao raha tsy azonao hatramin'ny rapitso ny kara-pifidiananao dia makanesa amin'ny alarobia vao maraina dia ataovy zava-dehibe ny tao na ny vadinao sy ny zanakao ianareo menakavy andaotsika andeha hifidy dia mitondranareo ny carte d'identité na ny kara-panondro eto dia jerevony lista maraina zany mbola afaka mijery lista mazava tsara fa rehefa manomboka amin'ny tandro mety an'ilay olona sotasota ianareo mbola manahirana fa aloaloha zany lista zany ny anaranareo zany ny farany fa aloaloha reto mifidy reto no vidina dia ataovy zava-dehibe ny fijerena fa ianao dia mananjo raha ao anaty lista ianao ka tsy nahazo kara-pifidianana dia afaka mifidy ianao zay izao zavatra resako zao ane rina asan'ny ao amin'ny ministeran'ny antitaniny tokony manentana an'izao foany indrindrandrindra fantatsika mandritra ny androm-pifidianana dia nalefa foana ny radio taloha hoe raha misy ny olana mikasika an'izao ny ministre ny intérieur dia manomboka amin'ny enina maraina hatramin'ny 7 ariva hatramin'ny 8 alina dia miteny foana amin'ny radio mpanjakana ka lasa za zany zao no misolo-tenany zany hoe tongava re olona mifidy dia hoeto ny kara-panondronareo raha tsy manana ny karatra ianareo dia savao ao mandany fotoana mihitsy fa zoan'le olona zoan'ny olona no mijery an'izany so dia rebirebena andray hoe zao tena zo mihitsy ny any amin'ny tany lavitra andrina zay tena zoanao mihitsy no mijery ny anaranao dia hoeto ny karatra ao dia zonao no mifidy zavatra ngezabe zany tompo fa indraindray manko tsika mieritreritra ny amin'ny hoe efa lany io candidat amin'ny firaisan-kina io zany manko ilay mpanazy zany ny olona ndraindray hoe efa lany io tsy lany io raha tsy mifidy ianao aveko raha mandeha na dia be ara ny mpanaraka an'io na dia eninao isan'andro ny hira sy nyfanaitana tsy lany io raha tsy mifidy ianao manaraka ito dikan'izany dia ajanony aloha ny raharaha amin'ny alarobia tsy mahafaty antoka anao tsy mahafaty antoka atsika ny manajanona ny raharahantsika ny tokantrano fa andao hifidy ary tsy ianao rery koa no mifidy fa ianao ny vadinao ny zanakao rahafa misy mifidy koa zavikelinao dia hoeto nareo menakavy mihitsy andao tsika fa mila manova anyity firenena ity tsika niainga amin'izao solombaboaka zao rehefa maro anisy tsika ny firaisan-kenina zany hoe rehefa maro anisa ny candidat firaisan-kenina tafiditra ao amin'ny antenimera-pirenena dia be dehibe ny zavatra azo antenaina ho amin'ny fanamboarana sy ny fanitsiana ary ny fanavotana anyity firenentsika ity noho zany azo ataoko vazovazo tompoko indrindra nareo any ambanivohitra milohany ndeha iasana satria any moa matetika mbola varimarina miasa fiarina andavanandro melohany ny andeha iasanao tompoko dia ataovy lohany adidy mandehana mifidy dia tao amin'ny mpiaramonina raha mahavitanao tokantranonao sy manodidina kely eo anao andao hifidy ny firaisan-kina dia zava-dehibe zay satria io no lalana anankiray azo antoka lohatra eo azo antoka izy ahako fa afaka hanova ny firenentsika ho amin'izao tena fahasahiranana efa tena manjoa atsika amin'izao fotoana izao dia misy lalana anankiray misokatra nefa io dia ny fividianana solombaboaka dia manentana atsika izay ararotina tena araroty ho an'ny olona andeha any ambanivohitra hoe dia hoaria ataovy aloha mandehana aloha mifidy dia zay ianao
fomba mandray ny fiara. Raha ohatra ianao andeha hiasa, amandana aloha mankany amin'ny bureau-mpifidianana, zay ianao vao mba mamonjy eny an-tsaha. Fa tena ataovy zava-dehibe ho an'ny fiainanao io fifidianana amin'ny alarobia. Mandritra n'le fotoam-pifidianana, mandritra n'le fotoam-pifidianana amin'ny alarobia, inona andraikitra azo raisina? Ny andraikitra hoe tsy maintsy raisina. Tsy maintsy raisina. Zay aloha zany mandeha mifidy. Dia fidio ny laharana rehetra izay misy ny kandidat ny firaisan-kina manerana Madagasikara. Ny faharoa dia izao, rehefa vita ny fifidianana dia ny anjaranareo zany dia miverina indray eo amin'ilay bureau-mpifidianana. Fatao aingana aloha ny asa zany dia miverena indray nareo le mifidy mihitsy tongava indray manara-maso ny valim-pifidianana. Tsy hoe vita ny anjarako dia raha ariva ianao raha pitsanao fi zany lany tao fa ianao mihitsy no manana andraikitra ny amin'ny hoe nandatsabato zany maraina na ny atoandro dia ny riva zany andeha hijery ny fanisambato arovy ny vato. Io moa zany efa hitanina foana hoe arovy ny vato. Tandremo ry havana. Rehefa manisa vato ao anatin'ny bureau-mpifidianana dia tokony ho hita mazava tsara zany ny mpanisa vato moa isika dia tokony mampiseho tsara hoe io amin'ny coché tsara. Fa indraindray ataondra loatra zao fotsiny dia tonono le numéro tsy izy no atononony ao dia ny mpanoratra moa zany ry manoratra ihany nefa tsy le numéro tena izika. Mila sarotina zany tsika ao anatin'ny fanisambato. Mba tsy handalo fotsiny numéro zao nefa tsy hitany mason'ny mpifidy le izy dia tokony ho hita tsara. Faharoa zay, zany hoe mandritra ny fanisambato. Ny fahatelo dia mandra-pahavitan'ny PV raha azo atao dia tsy tokony miala eo ny vahoaka. Satria fantatsika ihany ny fifidianana eto Madagasikara. Tsy mahamenatra ny olona ny manova an'io procès verbal io. Dia raha azo atao alaivo sary ny zavatra mitranga zany eo amin'ny tableau. Zany hoe ny sambato rehetrarehetra mba alaivo sary dia mba hitanao hoe ianona no nandesy ary ny rarina moa dia ny firaisan-kina no hitarika manerana Madagasikara. Zay nge ny raritsika io na aiza dia hoe ny kandidat ny firaisan-kina fa tsy vita zany hoe faly ianao fa raiso ihany koa zay fomba rehetra afahanao maka sary ny valim-pifidianana ao anatin'ny bureau-mpifidianana dia atambatritsika iny afaka alefany amin'ny azo alefa iny satria efa vonona ihany koa na ty amin'ny bureau zany ny firaisan-kina handray an'izay PV sy ny valiny isaky ny distrika zay dia anjarantsika zany no ampitovy amin'izay rehefa aveo mba elana ny amin'ny hoe rehefa tonga ny fitoriana maro samihafa dia ny amin'ny hoe azo raisina fa tsy mitombona sady tsy mitombona no tsy azo raisina dia aleo mba manana an'ireny porofo ireny tsika mba hafana ihany koa miatrika ny lalàna izay hivoaka hoe reto no lany. Tena zavatra ngeza be tompoka raha mahavita an'izay dingana izay amin'ny andro anankiray io tsika zany hoe mandatsabato dia manaraka ny fanisam-bato dia miaro ny vato tompoko mba tsy ho voadikontana zany ny safiditsika amin'io andro alarobia. Zany hoe rehefa vitany mihitsy ny fandatsaham-bato zany ny datan'ny alarobia eo vao tena asa be. Ary eo ny olona rehefa tena hoe etika hafaliana nge ainao ihany ny ambiansa rehefa hoe numéro zao firaisan-kina numéro zao dia efa misy miketrika sady any ambadika rehefa aveo. Dia zay nataoko hoe mila arovana io vatonao io mandra-pahatonga any amin'ny distrika izay anaterana azy, any amin'ny toerana izay tokony anaterana azy dia tokony hiaro an'izay tsika ao anatin'io satria izay zany mba anjara amintsika vahoaka. Ny anjaran'ny kandidat dia mitaonanao hoe fidio fa ny anjarantsika vahoaka kosa amin'ny andro anankiray dia hifidy izay sady hiaro ny safidinay dia anjarantsika vahoaka malagasy izay mpifidy zany no mba miaro ny safidy. Everina ry havana fa samy io ange ny ray alina fotsiny dia fantatra riny io tsy miandra kapitso dia efa mandroso ny teknôlôjia ray alina fotsiny zany hoe farafatarany rapitso marainy dia fantatra hoe ny kandidat ny firaisan-kina no mitarika ato, ny kandidat ny firaisan-kina no mitarika ato, ny kandidat ny firaisan-kina no mitarika ary amin'izao zay zany ny rarina mba ialana amin'ny fivadiany valim-pifidianana zany dia manana andraikitra tsika mpifidy mba hitazomana an'izay firaisan-kina tsika. Le firaisan-kina nge ry havana dia tsara. Le firaisan-kina manko tsy hoe amina fifidianana ihany fa itsika malagasy tena fiainana mihitsy tena fiainantsika mihitsy ny firaisan-kina ary io no ary tena tsara le hatrany anatin'ny baiboly io hoe miraisa saina zay moa zany hoe miraisa saina miraisa fo zay nge le hoe firaisan-kina miraisa amin'ny zavatra rehetra dia miatrika ny firenentsika zany zao dia ndentsika iray saina iray fo iray fanahy iray vatsy iray aina satria ny firenentsika no tiantsika sy mamitsika
dia ireo zany kandida ny firaisan-kina any amin'izay misy atsika any dia ampio izy fa io andro io zany no endrasany ianao, anjarany amin'izay rehefa avy eo vita ny fifidianana lany izy andrasantsika amin'izay ny kandida ny firaisan-kina hoe eny ary lany ianareo dia manantena anareo zay fa hitondra fivoarana sy fampandrosoana ny lalàna sy ny adevitra izay hoentinareo ao amin'ny antenimena-pirenena. Maraparantsika Andriamatoa Marika raha miarin-jatovo tsy hivina ihany moa izany fa dia eo anivon'ny firaisan-kina mazava loatra ary be ny tanàna ny commune Lasora teo aloha. Eto Madagasikara tompoko amin'izao fotoana izao manahirana manao sondasy. Taloha zany tsy naninona fa amin'izao fotoana izao tatoato dia manahirana manao sondasy satria ny eo anivon'ny mpitondra no tena miala vala amin'io. Ny olona nefa miteny fa hoe raha tena mandeha amin'ny fahamarinana ny fifidianana solombavambahoaka, raha tena ajaina daholo ny lalàna, samy manaja lalàna ny tsirairay tena rofo ny firaisan-kina io hoe azo atoka ny fandrofan'ny firaisan-kina ny seza betsaka eny anivon'ny antenimera amin'ny pirenena. Miombon-kevitra amin'izay ve ianao? Raha hoe tena fijery mahitsy tsy miteny amin'ny alalan'ny fo fa tena hoe ny fe ny zava-misy. Mazava ho azy ny olona nge tao anatin'ny taona maro toa hoe 10 taona ny any fahasahirana antsika zao, raha ataovy koa dia mandahatelo zany zao dia hita hoe tena sahirana antsika. Noho izany tsy misy olona mbola eritreritra hanohy fahasahirana an'izany eto hoe faly amin'izao fahasahirana zao ka andao tohizana foana ty fahasahirana tsy misy mifaly amin'ny fahasahiranana ka hanohy an'izao fahasahirana an'izao fa samy te hiala fahasahirana. Noho izany raha te hiala fahasahirana dia io fividianana io ihany maingana tsy vitany komenimenina, tsy vitany menimenina io na hoe ataovy ihany letsy fa manaraka tsy izay tompo fa tena mila mandray andraikitra zany hoe tsy misy te hanohy fahasahiranana fa mila te hanapaka fahasahirana antsika amin'io alarobia io. Ny faharoa dia marina ny teninao hoe sondage. Ny sondage manko eto Madagasikara mbola tsy fiabla ary mahafantatra an'izany tsara tsika zany fa ny tena sondage azo tany amin'ny faritra sondage manipulé dia tany Ambatolampy tamin'ny herinandro taty moa zany taty avaradrano zao ranomboka amaly dia tany Ambatolampy tamin'ny herinandro teo ny zavatra hita dia zao manao sondage ny sondage tao olona mihitsy no anontaniako dia manao ahoana ny io monsieur le maire dia efa vitatsika firaisan-kina sondage zay marina zay fa tsy lalefako taty amin'ny Foibe dia makany amin'ny commune anankiray miresaka amin'ny olona amina tsena zany amandaly io zany dia miresaka dia manao ahoana io indray dia efa familaboma firaisan-kina ty hitanao zany sondage directa zany dia mandaitra zany ilay ataontsika hoe ilay propaganda nataon'ny firaisan-kina na dia atao hoe misy somary milamindamina le milamindamina ke tsy dia hitanao mitabataba eny amin'ny arabe ny firaisan-kina fa miditra ny tokantrano olona firaisan-kina any olona no miresaka ny sasany misy karazany mantsy fomba fiady ny sasany mako dia iny arabe mitatatata iny rehefa mafy be ny sonao dia mandaitra zay ny propaganda fa ny zavatra nataon'ny firaisan-kina zany hoe tsy voatery ho aminao aniha fa any anatin'ny tokantrano fandresan-dahatra zay no mahatonga izy hoe le firaisan-kina dia miampita ao anatin'ny tokantrano any atsika ty any any atsika ty any any atsika ty any dia rehefa tena manao sondage ianao dia tena tonga dia avoaka ny olona amin'ny ao am-pony sy ny valimarina io zany no valin'ny fifidianana ao anatin'ity distrika ty fa ny ankoatran'izay dia sondage ambarobarina araka ny tenina sifra ambarobarina ihany no mitarika ato tsisy an'izany eto mbola tsy misy fiabla mihitsy ny resaka sondage eto Madagasikara fa ny sondage hita dia ianao zany manontany olona any amin'ny distrika maro samihafa izay nandehananay dia mahita no hatreo raha ny zavatra hita fa dia mitarika firaisan-kina tena hoe ny firaisan-kina ahoana ny ty aminareo eto dia firaisan-kina zay marina fa eto ry ihany fa ny olona dia miteny tena sasany ary mety asana hipoaka roa ny eto aminay na ahoana fa dia raha izao fandeha ny zavatra zao dia hita hoe ahazo tsika ary mety ahazo raha ny information azonay farany dia mety ahazo kandida mihoatra ny atsasamanila ny firaisan-kina mihoatra ny atsasamanila zay moa zany no tena tanjona hoe mahazo ny atsasamanila ady fa sasany koa ngefa miketokete zany hoe izay koa tsy maintsy mahazo ny atsasamanily fa raha izao zany hita raha ny fandehany hatramin'ny androany zany drina hatramin'ny androany hatramin'ny 12 alina dia azo antoka fa ahazo ny atsasamanila ny firaisan-kina raha izao fandeha ary zay no mahatonga anay hoe tongava re olona mifidy raha te ahazo atsasamanilitsika ny faharoa arovo ny vaditsika re olona raha te ahazo ny atsasamanily rehefa ahazo ny atsasamanilitsika afaka matory tsara amin'izay ny vahoaka malagasy fa anjaran'ireo solomabahoaka atsika reo amin'izao ny eritreritra hoe inona no atao manomboka eto satria manana androm-panjakana anankiray zany ny firaisan-kina pirenena manomboka eo.
Amaraparantsika Andriamatoa maro karaha-miaran-jatovo misy mitaraina dia hoentin'eto ho an'ireo olona izay miasa any lavitra tany lavitra indrindra hoe zay any tratran-tsindry, zay any tratran'ny Ramatahora, zay any tratran'ny atao hoe fanakatsakana maro samihafa. Tsy ohatranareo any tanan-dehibe, tsy ohatranareo any amin'ny mahazo hainao manjery sy ny sisany, fa tena sahirana. Inona no ataonay ahoana, inona mba fanaingana n'ireny olona ireny, satria firaisan-kina no hoarotsany ary mitendry zareo zay tena firaisan-kina mihitsy, fa dia aty tratran'ny fampiororony zay misy mpiasam-panjakana mihitsy miteny an'izay, mpiasa fampianarana, mpiasa fahasamanana sy ny sisa, hoe raha vao mananana zany firaisan-kina zany tonga dia affectation, tonga dia sazy sy ny sisa. Misy administrateur civil zao mbola tratran'ny sazy noho ny foto-kevitra izay amaolo-pirenena azy. Inona mba teny entinao manoloana ny toe-javatra ohatran'izany sy ho an'ireny olon'ireny. Izay manko nambarako teo irina, izy ity zany mila mijoro amin'ny fahamarinana ary tena mahasamijoro. Na samijoro no foto-kevitra ao aza amidy, zany hoe ny fanahinao aza amidy amin'ny tsy marina. Fa mijoroanao rehefa fantatrao fa ny firaisan-kina no afaka hanova an'izao firenena zao dia mijoro amin'izay ianao. Any amin'ny tena randianana be dia be ny olona mampiseho telefôna anary iny. Ao anaty firaisan-kina zany tompona andraikitra izy dia mampiseho monsieur le maire, ity zao zavatra hitanay dia hoe misy namana andefasan'ny olona mpampianatra, andefasan'ny olona hoe tsy miasa mandritra ny 20 andro fa manao propaganda mpampianatra io dia ataona zany ireo zaza malagasy ireo amin'izao fotoana zao zany resahako zany any amin'ny toerana maro samihafa. Za zao fandikan-dalàna chef zap no mandefa an'ilay misy chef Cisco koa dia zany zay nataoko hoe tsy maninona raisiko inona moa nazonao atao fa voary tafiditra ao anatin'ny telefonanao ilay izy, fa ny anjaranao dia hoe rehefa tonga ny rafakapitso dia fidio ny firaisan-kina. Fidio ny firaisan-kina fa aza tsisy lacrymogène ao anaty tsy misy nenenina zany, tsisy taba zay mitabataba aminao alao tabataba. Fa ianao vita ny didinao amin'ny fahamarinana, zay no andrasan'Andriamanitra aminao io. Ianao hoe tena samijoro hatrany anatin'ny urina tena vitanao hoe za dia tsy miova. Fa rehefa firaisan-kina dia firaisan-kina, ninona fandrahonana izy ange mandrano anao fa inona tokoa moa tena ataony rehefa aizanao afahanao hanome sazy an'ireo mpampianatra 4 alina sy 5 eto Madagasikara, vitanao ve nanao an'izany? Ary zay no ilako ny mpampianatra izay ao anatin'ny firaisan-kina, mijoro ianareo fa aza matahotra fa tsisy fanjakana afaka aniranao. Mpiasam-panjakana ianao, manana safidinao ianao. Dia faharoa, mpiasam-panjakana ianao dia jerevo nefa ny asanao amin'ny mampampianatra anao, ny asanao amin'ny mampitsabo anao, ny asanao amin'ny masam-panjakana anao. Fa io vato amin'ny alarobia io dia mandatsaka an'io ianao misafidy an'io, io no afahanao manatsara, fandraisanao anjara ho fanatsarana ny asanao zany io amin'ny alarobia dia ataovy izay heverinao, indrindrandrindra aza misalasala, aza matahotra fa fandrahonana mpandrahonarao nge tsy mpivaroka ena mandrahonanao ary ny mpilalao mpampiady koa mandrahonarao, inona andrarinao zany fa mijoro ianao hoe ny ary efa tia dia tia, fa zay ny fantatro fa ampandroso ny firenetsika. Eny ary mamarantsika Andriamatoa maro ka raha miaro-jatovo, inona ary ny teny farany hoentinao ho an'ny mpanaraka antsika sy ho an'ny vahoaka malagasy manoloana n'ity raharaha amin'ny alarobia ity. Eny ary vahoaka malagasy izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao indrindra ny vahoaka malagasy izay mananjoa hifidy. Ho anao mpifidy zany no andefasako an'izao hafatra izao amin'ity andro alatsinainy ity. Raha kapitso ry havana dia hiatrika fifidianana itsika. Ary zany fifidianana zany dia fifidianana ahafahantsika manova ny tantaran'ny firenentsika. Marina fa teo aloha teo nge nandeha teny an-dalambe, nanao fomba maro samihafa na ahafahana hoe nietsika, kanefa moa dia fantatsika fa tsy nahazo tsika tombony ireny. Fa ity kosa nefa hetsika anankiray tsy an-dalambe fa hetsika anankiray ary ny olona rehetra afaka mandray anjara ao anatin'izao hetsim-pifidianana. Hetsim-pifidianana, mihetsehanao dia mandehana mifidy zay ngamba tena izy dia miantso anao ary vahoaka malagasy mpifidy tongavy ianao. Dia rehefa hiainga ny tokantrano ianao, efa masaka tsika manomboka zao hoe ny firaisan-kina no ho fidintsika manomboka eto, ny kandida ny firaisan-kina zany. Araka nambarao teo firaisan-kina no hery
ary miray hina amin'ireo kandida io tsika, matoky an'ireo kandida io tsika, mino ny zavatra ataon'ireo kandida io tsika, dia tongava amin'ny alarobia ho avy izao. Esory ny tavatra, esory ny sakatsakatra, esory ny aia maro samihafa. Raha tsy manana karatra ianao dia tongava miaraka amin'ny karapanondronao, jerevo ny lisitranao anaty listim-pividianana dia mandrotsah ny vato ho an'ny firaisan-kiny. Ny faharoa, arovo ny vatotsika. Manerana Madagasikara, marina fa mety lavitra andriny ianareo any amin'ny toerana maro samihafa izay anaovan'ny olona mikimaka ny vatom-pividiana fa zao mijoro tompoka, fa ny fijoroanao dia tena zava-dehibe ho antsika manerana Madagasikara. Ko mino sy matoky izay fa ny kandida antsika eo anatin'ny lista firaisan-kina dia fideo na numéro firy na numéro firy na numéro firy izy rehefa hitanao fa kandida ny firaisan-kina dia arotsaya omeo azy ny vato. Meo azy ny vato fa ireo ihany no kandida azo antoka teto fa afaka mitondra ny entatentsika vahoaka, afaka mitondra ny ady amin'ny tsirariny eo anivon'izany antenimieram-pirenena zany, satria fantatsika ange zao na le kandida anankiray, kandidaty anankiray dia filohan'ny antenimieram-pirenena hatrany ange fantatsika zavatra nahazo azy hatramin'ny ety Anondrano ety, dia maniry nefa tsika mba maromaro ny olona tahaka ireny, reny mpianakaviana ireny hijoro ho amin'ny fahamarinana ary izay no ataoko hoe na lahy na vavy ny kandidatsika firaisan-keram-pirenena, ireo no nekena aloha zany ho amin'ity fividianana ity. Dia raitso am-pitiavana tompoko dia mandehana mifidy dia amin'ny alakamisy tsika handreo vaovao tsara ny amin'ny hoe ny kandida ny firaisan-kina no manana ny betsaka amin'ny antenimieram-pirenena dia afaka mba mifaritsika manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao fa matafiditra député maro ny kandida itsika kandida ny firaisan-kina-pirenena. Koa dia manasanao izay tongava tompoko miomana tsara dia mandehana mifidy fa ianao no andrasan'ny kandida ny firaisan-kina-pirenena handatsa-bato azy amin'ny alarobia ho avy izao. Isaorantsika Andriamato Marika Ramiaranjatovo ny vahiny teto nitondra an'izay fanazavana sy fanentana an'izay zava-dehibe zany indrindra amin'izao hoe faradoboka izao ary tena hoe ampifantoka antsika mianakavy eo anatin'izany fifidianana solom-bavambahoaka izany. Maniry isika ny anjakan'ny fahamarinana mba tsy ahazovahana ny hoe resaka sotasota sy ny asany ratsy amin'ity fifidianana solom-bavambahoaka ity. Tsetsatsiaritra no ilazana, misy manontany ianareo hoe ahoana izany fitafin'ny Rina Rabemananjary zany ohatrany to tena fitafy malagasy? Ie, fitafy malagasy, resaka ny malagasy ty, raharahan'ny malagasy ty fifidianana solom-bavambahoaka ity fa tsy raharaham-bazaha na raharahana ina fa raharahan'ny malagasy. Dia isaorana anao toko ny vahiny teto amin'ny fandarana. Isentokely isika dia andraindray ny mpisehatra manaraka ray aman-dreny avy any Tsoromandidy no tongeto. Nanokana fotoana mihitsy izy mba hanentanana sy handraisana hoe ny anjara biriky zany amin'izao hoe fanentanana ny olona androsabato amin'ny firaisan-kina izao. Afaka amin'ny hitra bitsika dia andray an'izany ray aman-dreny avy any Tsoromandidy zany fa isentokely isika aloha. Candidat numéro 1 Rastani ho antsika eto amin'ny boriboritany faharoa, tsapanao ve ny fahasahiranana eto amin'ny firenena? Mila fanomezan-tanana sy firaisan-kiny sy ahafahana manova. Dao iaraka anoiny tolona fidio député Rastany ao amin'ny lista firaisan-kiny numéro 1, vonona ny andriandraikitra ary tsimboana ny vadibelirano, zanaky ny boriboritany faharoa, akaiky ny vahoaka, manam-panahy ary ado an'ny tombontsoan'ny vahoaka. Dia Rastany misy tongavy nareo mifidy amin'ny 7 ny volana Mey io fa io ihany no ahafahantsika manova firaisan-kina no hery. Fidio fenra lambomanana laharana fahadimy eto amboriboritany fahatelo, natolotry ny vovonana firaisan-kina sy ny tiako Madagasikara ho solom-bavambahoakanao ary asa ho anao. Allô, district Ambohidatsimo. Nabeaty fidio député tsika Marc Belgine. Deminana le família tena ilaina. Na fantatro fahaizana. Fantatro ny fietsy sy jiaby ataony. Fidio ny député ny firaisan-kina lalana fahatelo, solom-bavambahoaka say vonona mahalala ny andraiky ny ary azo antoka. Tariny membre Belirina miaraka amin'ny fanira zavy manantany, colonel Luc Jamil John lali faramalala ranjato aveny, larana fahatelo amin'ny bele tatokany.
mba tsika vahoaka sy ponina eto Antsirabe voalohany vonina ny hitondra ny feonao eo anivon'ny parlementa. Tunga ni futona yansuni tumpwanao hanavutanao ni firenenao kumevonunyanao Antsirabe maminayane nihahasu ni urunao kakatsarinay mawedeniray ititana nunenanay. Fantatro ireo olana mahazo ny tanànantsika, hatreny tanànantsika, manomboka amin'ny tsy fitoviana ara-tsosialy zany a, ny fahantrana lalina mahazo ny isa-tokantrano a, ny tsy fahandriam-pahalemana, ny tsy finasa na ny tsy fanananasa, tonga hatrany amin'ny olana mihitsy ara-jiro sy ny rano zany. Mijaly ny tantsaha, tena mijaly ny mpandrarà, mijaly ny mpianatra. Ny anton'izany dia satria tsy misy lamina matopaiky petraka hanatsarana ny fiarina raha toe-karena, ary ny any ambanivohitra no tena mitondra faisana indrindra ny amin'izany. Tapa-kevitra ary any hiasa tsy ankijanona hitadiny vahaolana ampandroso ty tanàna malalantsika ity, anorina fiainana tsara kokoa ho antsika rehetra, ho an'ny mponina eto Antsirabe. Masoandro mibalika no iainantsika isolonyazina. Tsy vitako zaho samyrera nefa zany fa didiko zaho sy anao ka andao ary sika hifanometanana, andao hiaraka novo, andao rahina hifanohana ka izaho tokonao ary ianao tokiko. Tena afaka mitondra fanovana miaraka tokoa isika, anorina firenena vanona, mandala ny fahamarinana ary mandroso amin'ny alalan'ny firaisan-kina. Andao ary hifidy fa didy sy zony mifidy ny vatonao, ny vatoko no hitondra ny fanovana sy ny fandrosoana izay katsahintsika. Vidio ary ny numéro 1 izay atolotry ny firaisan-kina. Numéro 1 fitahiana ho anao, numéro 1 fiadanana ho anao, numéro 1 hitondra fanovana ho anao. Firaisan-kina numéro 1 Antsirabe. Kani tarigecha wirai ni recha miasa miaraka. Allô dada ihany ty e, dada Ravalomanana. Io no dady fadidany tady matoky atolotry ny antokotiny sy ny firaisan-kina mamporoporotany faheny hosolo mavambahoakany ary nahasodrany avy amin'ny dada Ravalomanana iandria mampandry totoso lelavonina manao asa so efatry ny ela ary mbola vonina no iazany anolotra volavolan-dalàna anasoavana ny malagasy vaky volo indrindra ho an'ny 6e arrondissement totoso andria mampandry anao lalàna ampandrosony tanàna tokana ihany safiditsika numéro 6 totoso andria mampandry Ingatutsua, sundre matu, ano lalana, tampandroso no tanàna. Zay, aza misy misalasala andao hifidy, ampandrosony kiasikara andao hifidy. Tokana ihany atsika hitotoso mafite, tokana ihany atsika hitotoso mafita azy. Aza misy misalasala andao hifidy, ampandrosony kiasikara andao hifidy. Tokana ihany atsika hitotoso mafite, tokana ihany atsika hitotoso mafita azy. Tutti su, andiamo a pane, tutti su. numéro 6
kanambo andao iaraka anaso mimakatana no mavo miasa mitiavana amy fo ornamana lao andeha andatsabaty 29 mai tairitair no miretra vitrika nomakatana sy na iksa moramora ikoranako azy moramora ikoranako azy resaka marina tsy vazivazy ka moramora ikoranako azy filaisakinana tsinondrano famparitrona tetoany fifatahana farano milay katoany eno ilazahako azy eno ilazahako azy resaka marina tsy vazivazy ka eno ilazahako azy atolokevitra mba tsy anenina fa voangy sy rady laparaoelina niasa vahoaka no averiny zareo hitapitra reo menimeny tsy diso safity la makakata la faly zareo vonina nisaka voninkiadina koa ipatalaka atsinondrano tsy maintsy tafiakatra virel le numéro virel le numéro zanjy mimakata raha maso matoky laza mory tatasineny faisakina no hoe mahery tatatosirineny to mimakata raha tsika aloha na vehivavy io na lehilahy maka mimakata raha hoa aiza ry atsindrano candidat tokana natolotry firaisakina nahazotrodrano tamin'ny dada marika ravalomanana vonona tsara ve tsika hifidy lanina fa efatra amin'ny fahasivy amby roapolo volana meo avy zao etany daholo mpiray tanàna rehetra nefa ny adity satria anarozove tsika fivahoakana Tsimondrano raisina andraikitra fazakamo zosy adidiny mandeha mifidy ary isika izao ny tompo-tsafidy ka mahaiza mifidy ny tsara mba hahafahana indray manova ny tantara koa mitsangana ndao iray iny hifidy ny kandidany firaisakina
fidy ho député eto amin'ny boribory tany fahadimy numéro 3 fetra sigiriny natolotry ny antokotimo amin'ny vovonana firaisan-kiny malagasy andao irahina amin'ny député ny firaisan-kina anentana ny malagasy anoy mitolona mbola tsy vita fa mifoaza ry olona firaisan-kina amin'ny fanantenana ho fiovana eto amin'ny tanàna solotenany malagasy miaro taniny ho député mijoro amin'ny rariny hidire député firaisan-kina Madagasikara any malagasy opidiwo hidire député firaisan-kina Madagasikara any malagasy misasa tsy mianasy mitanora koa mbo sisy aza na misy varipitaorana fasimpoaka na ino raha mandalo atsika tsy mitsoaka na mafiaza miady tsika tsy managrese o mitadetsy lano mambe tsara firaisan-kiny sangana patsanekisike misy mivarotrany tanitsike soyany fazanahary tsy tiany ratsy mirahina tsika malagasy hidire député firaisan-kina Madagasikara any malagasy hidire député firaisan-kina Madagasikara any malagasy bilitsitsy loha tsy mandeha ireny mahay fotsika tsara tafina ny time prositeny HVM satria antoko politika madio APM za magnana zapadikatatsiny amy micro lero za itele so tsy hainao fa pifony tany ny babanao Madagasikara tanindrazanao keto tsy ambiteraka ndraiky anao atsika leroa tsy mampilolana tsy miaraka anitsika vorondolo babe ile teny amizao te kajaina artiste mijoro amizao te samboriny ery nefa natao taona no mazimazy volamena tariteny fakikafi efa tsy zakany vity anana tsy mandria valemana zao no ianana tsy misy jiro tsisy rano nifoaza amizaye ko tsy avitra amizio tsy mavatro mandraky zaye hidire député firaisan-kina Madagasikara any malagasy hidire député firaisan-kina Madagasikara any malagasy Madagasikara any malagasy alatsomby mandraiky malasy nanjary vedety kidinapiny partout mody fanina ny tompony ato soarova fa tsy angina fidio ny firaisan-kina fanareo jiaby samidina tsy zaho mampiditra mambola fa zao safidim-bahoaka mazava zay ô leroa anao matsembaka jaly mahafy mazo atsika ty mahafy raha elidio maratsa mihitsika milan'le izy nefa ohatrany tsisy mpanasitsana hey nandavako hidire député député ny firaisan-kina député ny firaisan-kina distrika manjakandrina ino itsare misy vabaola zenanauka ino itsare zainao zava-dehibe zay no tandrovy sika rehetra tsy maintsy mandresy zay no tsarovy kosolo tenanao itonzaingava sombabambaoke tsy azo
tena mafy na koefa siva fa tena iase hoaniza hoany vahoake latsaka candidat landriamanga be lesinyapoge lesinyapoge araina lamako sira tsy miato araina tie ao leroa asio mafy iaraiaky amin'ny fantrano rokolokolo sy tsy tandalana famarinana hoan'ny vahoaka miasa tao hoan'ny vahoaka zavavita hoan'ny vahoaka ijorakany tsy misy mitsoke ny firaisakina tsy maintsy mandresy ny firaisakina tsy maintsy mandresy tsy maintsy mandresy ny firaisakina numéro 3 Gino Fidi numéro 3 Gino Fidi Fidi Henri numéro 3 tompolasy tompovavy miaraka amin'ny MBS any ianao amin'izao fandarana izao eto amin'ny miara-monja firaisakina belohany andraisantsika ny mpisehatra manaraka dia andelo hoentintsika ny tatim-baovao kely zany akony fampelezan-kevitra izay nataony kandida ny firaisakina ao amin'ny distrikany Ambohidratrimo izy moa kandida amin'izany fa ny député izay efa tsisy vinantsika ny lazany Mambra Bendrina ary eo ihany koa namana Faniry Razafy Manantany zany raha ny omaly dia nakotrokotroka mihitsy ny fampelezan-kevitra nataon'izy ireo tany amin'ny faritra Nosy Manjaka iny misy sary eo dia hoentintsika izany sary zany maneho zany izay le hoe fampelezan-kevitra izay tany faritra Ambotry Manjaka iny no nalehan'zareo ary tena resy lahatra ny olona amin'izany hoe kandida ny firaisakina izany zao ny sationany tamin'izany fampelezan-kevitra izany dia hitatsika amin'izao fa tena mirohatra ny olona resy lahatra izy ary tena maneho an'izay firaisakina izay eo zao ny prositeny ao anatin'ny firaisakina zany ao ny tiako Madagasikara ao anatin'ny firaisakina zany fa misy ihany koa ny mila fitandremana ao anatin'ilay izy raha ny vaovao nampitainy ny kandida zany Mambra Bendrina sy Faniry Razafy Manantany eo distrikany Ambohidratrimo fa misy misandosandoka ny ambadimbadika any azy ihany ny azy fa raha hoe ny mpanohana zany dia izay le izy hoe firaisakina no hery izay no fiteny azy zany ny kandida Mambra Bendrina zany mameno toromarika miaraka amin'ny fanentanana ihany koa ary dia meno ny olona député Mambra Bendrina namana Faniry Razafy Manantany ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary hoan'ny distrikany Ambohidratrimo dia ireo tsy misy hoe miodikodina fa dia ireo zany no lanina ary podro mihitsy podrono izy zay no toromarika zay no ezaka tsy maintsy atao fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay tsy maintsy mandeha mifidy isika tao anatin'ny distrikany Ambohidratrimo zay toerana rehetra naleha dia vory olona foana matony olona reo olon'ireo tsy hoe ny karamaina tsy hoe ny toma fa tonga ho azy fotsiny teo zany amin'ny alalan'ny izay hoe faharesen-dahatra fa ny kandida ny firaisakina no mila mipetraka eny amin'ny sezany antemera-pirenena eny Tsimbazaza olona mendrika tompoko no tokony eny amin'ny antemera-pirenena fa tsy tia olona hoe manao bizina manao an'izao tia tena kamivory migitrika mivanga-bao any amin'ny andraikitra tokony hosany dia tsy hitanao le ny député vitsikely no mandalo lalàna hitondrana ny malagasy tsy mety amin'ny malagasy tsony zany tsy mety tsony zany leo an'izany malagasy ka raha leo zany dia mila mandeha mifidy ka ny kandida ny firaisakina no mila betsaka maro anisa ao anatin'io antemera-pirenena io satria kandida izay manana amin'ny maizy azy voafehan'ny fitsipika ihany koa fa tsy hoe rehefa tonga ao dia anao ganagana amin'ny sasaloha jiakory tsy izay mihitsy le izy eny ary raisitsika ny mpisehatra manaraka Andriamatoa Rakotomaro Eli ray aman-dreny izy avy any Tsorolomandidy no tonga aty Antananarivo no ny fahatsapana an'izay hoe mazava-dehibe ny raharaha-pirenena izay miarabanao ray aman-dreny.
Merabanao namanarina ary tsy adino koa meraba ny teknisian ao ambadika ao mampiana ny ty radio MBC sy télévision MBC ty mandefa ny sary sy ny feo manerana Madagasikara sy hatrany ampitan-dranomasina. Tsy adino koa meraba malagasy manontolo indrindra re monina any Andafindrika zay miano sy manaraka izao fandaharana izao. Ary arabaina manokana vehivavy reny malagasy rehetra fetinareo maly ty miarabanareo ny reim-pianakaviana satria ianareo natao kitro ifara ny firenena mariny anareo na tonga ny teny firenena. Ianareo koa mitotototo sy sahirana manoloana ny fiahinan'ny tokantrano sy ny ankonana. Tsy adino koa fa arabaina manokana ireo candidat député Firaisankina mialatsiny zay tadidiny no teneniko. Anisan'izany Maître Yantra eo amin'ny 4e en premier arrondissement. Anisan'izany koa Madame Vangy any Atsimon-drano. Anisan'izany koa Dokotera Lalaina any Andramasina. Ary tsy adino ny ray aman-dreny sénateur Olga any Antsirabe Tapitanana. Miarabanareo renim-pianakaviana, enganareo renim-pianakaviana zay niditra candidat reo mba hatateraka ny azakazaka masina eny amin'ny anteny miram-pirenena. Andriamanitra ny anafery anareo. Eny tompoko. Dia tsy adinotsika ihany koa no miaraba ny neny na Laura indrindra ny renitsika izy ady ny reny vadiny président Ravalomanana. Eny ary. Ka ny tena hoe nanasananao tompoko a tena hoe amin'ny ray aman-dreny. Ray aman-dreny manamay izy azy. Ray aman-dreny mitondra hafatra ho an'ny taranaka. Ray aman-dreny miteny ho an'ny zanaka. Indrindra manoloana nyty fifidianana solombavambaoka amin'ny alarobia ity menanao ny sehatra ary. Firaisankina moa zany no resaka dia ianao raha teo manohana ary hampandany ny candidat ny Firaisankina. Ndao ary tompoko. Ny tenako izay manoloana anareo dia komity manohana ny candidat ny Firaisankina any Tsoromandry sy any amin'ny Fato Bongalava. Misy manantena fa mivoaka malagasy rehetra lahatra mila fandovana dia tsy salasala ifidy ny candidat ny Firaisankina. Marisy lahatra eto ilay méthode de Bosser hoe si tous les gens du monde voulaient se donner la main ary adika amin'ny teny gasy toerana malagasy rehetra mifandray tanana ka resy lahatra nambatra fihavanana misy manantena fombaraonisitsika eny amin'ny anteny mera. Efa betaka ny resaka nataon'ny prositeny zay niatrika antenina teo aloha mifamalona amin'ny fanaramaso ny latsabato sy ny fahasambato ary fanaramaso mivoka-pifidianana. Fa tsy misy dikany ny ezaka ataotsika raha tsy vonona miatrika an'izay tsika miaro ny safiditsika. Mahatsiaro aho teo le afatra nataon'ny candidat avy any Ambondratry hoe misy misandoka any. Tsy fenina koa fa any aminay Tsoromandry dia misy misandoka tahaka an'izany hoe mialatsiny ary amin'ny tena izany hoe ny team dia miara-miasa sy manohana ny candidat numéro 4. Diso zany, ahitsy zany. Misy fitenenan'ny tanora hoe inona ny idiran'ny vitsika amin'ny ranon'ampango. Raha itsika io ilay fitenenana hoe inona ny idiran'ny team manohana izany candidat izany. Tokana ny candidat toanan'ny team dia ny candidat ny Firaisankina. Koa noho izany tsy misy militant team na iray aza manohana candidat hafa. Iza moa izay candidat ny Firaisankina zay no Tsoromandry dia. Ny candidat ny Firaisankina dia solokely no nalalan'ny olona azy. Larana fahatelo ny atsika ary Ramsey Joary mpampianatra talen'ny école privée lycée privé ao Ankadinondry Sakay. Somary idirako kely ny vinam-piarahamonina n'izy Mindrala. Ny anankitelo aloha ny resahako. Voalohany fandriampahalemana, faharoa fahasalamana, fahatelo fampianarana. Iady mafy an'izay zany. Iady mafy an'izay izy ireo rehefa tonga any amin'ny anteny meram-pirenena izy. Satria nahoana? Satria raha tsy milamina ny tany dia tsy hamokatry ny olona dia mety korosana ny firenena. Ary tao moa misy zavatra betsaka ny hoe hanampy ny
fitaovana zay azo raha miasa polisim-pirenena, gendarmerie nasionaly, ary indrindra koa dia nangana ledina mpiara-monina. Naresy lahatra ny olona tany amin'ny faritry Bongalava fa intona amin'ny président Marc Ravalomanana mandritry ny 3 taona dia nilamina ny tany, tena nilamina mihitsy satria amin'ny fotoana fahavaratra moa dia fotoam-piasana ilay izy avy miasa ny olona dia fatotra eny an-tanety ny omby dia rapitsa verina tsy misy nikitika ny omby na ny omby nandry tany amin'ny fotaka tany am-patra aza navoaka nipetraka teny Akijana tsisy lanoina mihitsy. Dia raha filaminana ny resahana tsy misy afa-tsy ny dina ihany, dina mpiara-monina ny vahaolana satria raha ny aminay faritra Bongalava zao misy ilay ataonao zalahy hoe zaza mainty, lamba mena, jama manao ny asa kely mpitandro filaminana. Fa tato anatin'ny iray volana zany zao dia mihetsiketika ny asan-dala. Ohatrany hoe tsy mety milamina mihitsy raha vao miresaka hoe tsirony mandidy faritry Bongalava dia ohatrany hoe tsy mety milamina mihitsy fa hoe fa misy inona. Tany misy omby manko izy dia alana zalahy miala tsy moa fa mamely ny gripa mabe ny asan-dala. Ary tsy voatery akory izay eny ary no ihany ianao rehefa avy eo fa ny zavatra tsapa ihany koa aloha zany ho an'ny faritry Tsoromandidy dia be mpifidiny ao amin'ny faritry Tsoromandidy, be mpifidy ao na renim-pianakaviana na tanora na raim-pianakaviana, betsaka ny mpifidy ao anatin'izany Tsoromandidy zany sy ny faritry Bongalava iray manontolo. Saingy mila fanentanana ireo olon'ireo tompoko, mila fanentanana manoloana ny asan-dalo, fampitahorana isan-karazany. Zay mantsy ny tena mampiavaka anareo dia eto ianao hitondra an'izay fanentanana izay mihitsy hoe fampiakarana ny moraly indrindra manoloana an'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Ity fifidianana solombavambahoaka ity dia sokajiana ho deuxième tour ao fifidianana président république. Kanto antsika rehetra izay voasoratra ao lisam-pifidianana tongava mifidy fa efa be tsika mifidy tapidalakale ny paikapaika ny Mpangalabato satria izao ny adina zalahy reo foko tany 5 izao ka mandresy bureau-pifidianana anankiray candidat amin'ny firaisan-kina PDP fahazo any vato azony dia tadiavina zalahy izay aminona an'iny dia lasa ny asonay mahery. Fa rehefa ilay voko tany 5 mihitsy ilay mindrotra mametraka fitokisana amin'ny candidat amin'ny firaisan-kina tsy hitana zalahy izay atao. Noho izany miantsatsika tatsaha irodorodo andro sabato ho an'ny candidat amin'ny firaisan-kina. Mahatonga hiteny an'izany zao ty fitondram-panjakana ty dia manabarabara atsika tantsaha. Ty fitondram-panjakana volomboasary ty dia manambanimbany atsika tantsaha. Ty fitondram-panjakana ty dia manao akilabao antsika tantsaha. Raha miteny an'izany tsy hoe manaratsy be fahatany na manao fanakianana fa manana porofo azo tsapaitana antsika. Voalohany ray volana lasa zay dia nisy filakevitry minisitra nandrefanam-pahan-kevitra. Izany filakevitry minisitra izany dia tariny filoham-pirenena teo ny gouvernemanta sy ny prime ministre nandrefanam-pahan-kevitra fanafatra vary 2 hetsy-taonina hamatsiana ny tsena mora. Fantaniana mipetraka maninona ny tsy any amin'ny période de soudure
any amin'ny Maintsoahitra manafatra vary satria ny tanana lany ny any Antsatsy ny akatra. Fa ty amin'ny Fiakaram-bary no manafatra vary ianao. Tsy famonoana ny tatsavy zany. Ary raha hividy vary amin'ny matsinany tsena mora, manina raha ny varinay tatsavy dina aratrariny. De mba miakatra ny vidiny de afa-po izay tianareo matsina tsena mora. Zany nataoko hoe manabarabaratsika tatsah i fitondrana io. Ka ialana amin'izany indrindra le ka ialana amin'izany ny tomana atsika mba anavoazana anliana amin'ny fomba mihaja i fitondram-panjakana tsy mahomby eo. Sary faharoa, nisy fantsiana ny teti-bolam-panjakana tamin'ny 2022-2023 de volavolan'ny lalàna naroson'ny gouvernemanta na nalàna 80 milliards vola ministeran'ny fambolena sy fiompiana. 5.7 isan-jaton'ny malagasy tantsaha. Fa raha te hampandroso firenena ianao ny fambolena sy fiompiana motera lehibe manosika ny industria de nahoana andray le vola vahoaka maro amin'isa nanaboriana 80 milliards. Tsy manabado antsika tatsavy izy. Vavolombelona fahatelo. Raha atao fampitana ny teti-bolam-panjakana 2023 sy 2024 de miena ny teti-bola natokana ao amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana. Fa nahoana? Zay ny teneniko hoe manao kilabao antsika izy. De zao, andao tsika hanova ifidiny candidat firaisan-kina. Maro an'isa eny amin'ny Antenimera. De tsika nametraka ilay Premier Ministre, atsika nametraka amin'ny ministra zay afaka hampandroso ty fireneny ty. Satria ireo indray no mandinika ny lalàna ny teti-bola. Zay indrindra. Tonga eny amin'ny Antenimera fa tsotra ny nataony ny sasany tany aloha. Mazava angamb'izay. Faharoa, antsoanareo fonctionnaire. Ianareo le matao hoe majorité silencieux. Na olona maro anisa fa nangina amin'ny foritra tao alohan'ny fampitahorana. Raha mba miseho nareo de ronana ho afektena na borina ny tombontsoazatsy na atao makatsy makarao na sazina na ho sazina. Tongava mifidy mety fitokisana ny candidat amin'ny firaisan-kina fa mivoaka biteny fidinany e tsisy ditanako anamala alalana hoe ana na afatarana koa anareo fonctionnaire io. Finona moa nareo fonctionnaire izay mikarama vary masaka. Mialatsiny raha miteny hoe karama vary masaka nareo. Ndeha atao mikarama enetsy isam-bolana nareo. Enetsy midika zany fandahina 2 alina isan'andro. Mandana metsena fa raha voavidena sasakilao nareo. Ray alina sisa. Ray alina tsy mahazo fotsim-bary, tsy mahazo fangaron-daoka, sy ny sisa. Raha marary de ahoana? De raha marary de ahoana? Aiza ny ekolaza ny mpianatra, aiza ny hofatrano, aiza ny jirama. Na mikarama enetsy aiza nareo tsy mendrika anareo. De miantso anareo zay. Andao fametanana fitio candidat amin'ny firaisan-kina manerana Madagasikara nalarana fahafiry izy, nalara fahafiry. Ivenenako hoe le dina le dina ny vision ny candidat ny any Bongolava numéro 3 ny Solokely sy ny Anjoary. Candidat amin'ny firaisan-kina. Candidat amin'ny firaisan-kina. De fandriampahalemana mila milamina aloha. Fa rehefa mipetraka ilay dina mpiarahamonina de araka ny sokajiny azy hoe raha ao aminatin'ny fokontany misy tratrany vonidina de vonidina ao mipetraka amin'ny fokontany. De raha eo anivon'ny commune misy tratran'ilay vonidina de iny mipetraka amin'ny commune. De amin'izay zavatra zay hoe ny filan-kevitra any amin'ny commune na ny filan-kevitra eo aminatin'ny fokontany mandika ao na nampiasantsika ity volo ity de milamina de azo antoka izy. Azo entina tsara ny Antenimera-pirenena zany. Azo entina tsara le tolo-dalàna amin'izay fotoana izay ihany hoe zay koa manko izy anie hoe ny ara-drary mivadika ho ara-dalàna ary engavena aminareo mpahilalàna mba mijery an'ireny dina apetaka ireny mba azo ampiana fa satria ireny mampilamina ny tany satria raha teneniko anao zany zao ho tapa-bolana zay de nisy vaky-trano ady vodorindrina 20 metatra
mialan'ny posta fixe ny gendarmerie misy zany vakitrano zany loany vodorindrina de nalainy ny entana setana sesa tsy nalainy midorany trano fa fantanina petraka hoe de tsy nare ve le mpitandro filaminana teo kaiky teo sanan'inona tiako tenenina zany zao na meo aza zany rehetrarehetra zany nisy ny zaza mainty nisy ny lambamena sy ny sisany jama anna ny fantatro sy ady ao anatin'ny vision'ny kandida ny firaisakena de dina faray rehefa miferahamonina mifampife maneo ohatra anankiray zany zao tena fa misy mampiatra ny fokotany anankiray raha mandeha tsisy passeport mandora etsy manana vahiny tonga matory ao aminy amin'ny ndray andro ka tsy misora-bahiny mandoa 2000 ary izy manao fomba fiasa manao visite opiné fitsirina tampoka tokatram-baravarana raha tsy tratrao lehilahy anankiray mandora etsy aloha lamina ny tany vina fahatelo faharoa amelanja fampianarana mbola betsaka ny zaza tsy mianatra ny faritry Tsoromandidy indrindra ny zay indrindra ny tenen'ny président Ravalomana raha nandalo teto izy hoe école pour tout tsy maintsy mianatra daolitaolo ny ankizy rehetra ary efa serasera tany ambanivohitra tany zay de nanontany ray aman-dreny hoe fatontony ankizy tony maninona telopolo isan-jato ihany ny ankizy mianatra eto fa ahoana mahantra sahirana mpampianatra tsy ampy ny kilasy tsy ampy de renitana mirendreny ny ankizy fa zava-dehibe anankiray milafa ny fampianarana de badona mihitsy zanaky malagasy satria nandritry ny 15 taona misy député ny mamparatany ny 2 taona mandaroa misy kandidany indépendantany tsy mba namelanja mihitsy zany fampianarana zany satria nahoana faritra rehetra eto Madagasikara de misy université d'or nanao faritra Savinandriana ary fa maninona ny tany Avonglava tsy nisy za manko mazava-dehibe raha mba misy tena azoko tabaisiny amin'ny teny mera-pirenena mihitsy rehefa fa tsy mba niteny tany amin'ny anteny mera mihitsy ireo député na anakoroa nandritry ny 15 taona manda azy nandritry ny 10 taona manda azy satria raha mba misy université mipetraka manko any de reo afaka baka mba afaka mianatra any fa raha vany amin'ny faritra lavitra na mpiana-jaza ty Antananarivo frais mandroso miverina ny fatrano ny fandaniana rehetra mitomba avy sasaka de nefa rano tsy afaka manana fahafahana ilay ray aman-dreny de mijanona fotsiny any ny ankizy de zay mihitsy ny azy ny ambition zany na ao anatin'ny vision hoe raha mba ty manko misy université de fa mba miena le fandaniana mba afaka mianatra daolitaolo ny ankizy rehetrarehetra ary raha ohatra zao hoe ao amin'ny commune Kadonondry naondrenana an'izany université zany Kadonondry Sakay mbola ao anatin'ny district ny Tsoromandidy zany be de be fotodrafitrasa mipetra-potsiny ao mba ty mangeza be napetrany spas nivadika sosiazy manko ta teoriana zany hoe domaine nampiasain'ireo créole rehefa nodina kan'ilay reny izy be de be reny nahazo réformine ho atao université de fa zava-dehibe zay ary tena ambition dralamoniko ny deuxième liste tika Ramsejoary 20 taona tao misehatra fampianarana mahatsapy izy hoe nabadona ny zanaka malagasy fa ndeha ataotsika ty zavatra ty ka na tsy ana fangatana na ataotsika izy fa na tsy anao aiza ministera na tsy anao aiza faritra le volany tantanina fotsiny zay men'ny fanjakana atsika député andeha tambana fotsiny atsika roalahy raha ohatra ka metrahanareo fitokisana zany izy roalahy le volany tantaniny 2 taona fotsiny eny de fa 1 milliard ohatra an'izany hatsarany za bâtiment aoriny 1 milliard zany nena koa moa raha hoe any amin'izany commune Kadonondry zany nipetraka efa misy trano vatam-potsiny zava-dehibe zay fahatelo farany fahasalamana de nanokana izy hoe misy ny olona sary-piterahana mila atao sezarena misy olona atao fandidina ka manomboka fitetsy valetsy mandidy de mba hametraka mpahambolan-dreny izy aminjenandreny olon-dreny zay tsy mana fahafahana mitsabo tena mba vonjena aloha le social bahoaka zany apetra ny social bahoaka fahasalamana fampianarana
fandriam-pahalemana zay tena mahakasika amin'ny fiainam-bahoaka dia zay natao hoe zava-dehibe amin'ilay izy. Ya, ka ny aretina moa raha ataontsika hoe aretina tsy ny eo abongy lava ihany ny tratran'izany fa saika ohatrohatry izany daholo ny fahoriana mahazo ny malagasy ka ndeha hanovotsika Andriamatoa Rakotomaro Ely tsy tonga ho azy nefa le fanovana eny anivony aty miram-pirenena raha tsy misy andraikitra raisina raha tsy mandeha mifidy ary miaro an'le vato izay foana aloha satria faradobokontsika izao a ina ny afatra omenao ary ho an'ny mpifidy le mpifidy misy karazany amin'ny maray aman-dreny ianao a ny rem-pianakaviana ny ray-pianakaviana indrindra ny tanora izay maro anisa ao anatin'ny lisy mpifidianana rehefa nandeha nanao fanadihadiana tany izahay mpanao gazety moa mandehandeha ny tanora maro anisa tena marina mihitsy zay namanariana maray aman-dreny raha misy olona mpivady mananjanaka 3 na 4 na 5 ora izy ampitaona mpifidy ka zao ho anareo tanora raisina indraikitra raisao tanana no avinareo inona moa zay efa mananika fahavalo taonanay hiato anareo so anareo taranaka ny dinay ka mandraisa andraikitra fandraisana andraikitra reo député rehetrarehetra reo efa lany daty reo fa manomboka amin'ny alarobitsika anova azy tongava mandraisa andraikitra jereo ny karaha-pifidianana sody adina na mbola adinodiny fa varimbarintsika tany amin'ny andreny jereo ny amborapoko tany na ny avomerana ninonanany de tongava manao rodorodo andatsabato fa misy zava-dehibe misy lanjany iny latsabato taona anankiray iny miantoka ny 5 taona anankiray indray fa raha izao tsika ny hoe malaindaina ka manaraka le rombavana zany efa vita fifidianany efa mandatsabato fotsiny diso zany fa mailitsika amin'ny fanaramaso latsabato sy mifansambato sy miaro ny voka-pifidianana manam-patongany any amin'ny tany ale indrindra tsika kandidany firaisakina any amin'ny biro-pifidianana fa misy lanjany ny zavatra fandraisantsika andrasa de alahoery ary fa ainty io ray manonja ndray andro io satria io nanovany rehetrarehetra eny amin'ny anteny mera satria ny lalàna de mandalo eny alohan'ny anteny mera eo alohan'ny député nitondrana ny firenena ka raha indray sahala miteo a maminatra ny araka le resaka hoe 7 indray mahatrika ny anteny mera ary zao nakaiza daholo sisy fa ny tena zava-dehibe de maiza mifidy fa ny olona matahotra an'Andriamanitra zay indrindra no tena ilaina hoe dehibe manko izany matahotra ny faritany hoe matahotra an'Andriamanitra tsy tia kolikoly tsy tia zavatra maizimaizina sy ny sisa fa maninona moa firenetsika no roa melohan'ny farany ary maninona tsika voasokajy fa anisa amin'ny firenena malnutrition indrindra eto ambonin'ny tany koatra zany sao rantsy le talilina amitsika tilongotsika tsy mano faritany tiliara andro ihany maina tany ty nambalea tsy nitiry ny nambalena matymaso krety nolongotikany any sasany io e mafy ty vele le ngozonombo maika iny lomandrano iny ketreno hoane tsy maintsika evitsiny izy le manao zay fa mafy ny teo velo angozonombo maika zany ty amboa ny alika mihinana azy zany tsy fihinan'olombelo zany manapirofo fa tsy mahay tatana tsy mahavaolana ty fitondrana misy ty kono zany mandraisa atsika andraikitra mivondrona andray andraikitra ifidiny kandida firaisakina fa zay mivalona tsy mivanda raha mitalila zay mareo fa zay ty marinama isaorantsika Andriamatoa Rakotomaro Elia Dadatoa Elia nanaika tonga teto amin'ny fandarana miara-manonja firaisakina tamin'ity fotoana ity ambava homana po mieritreritra misaotranao tompoko tamin'ny fandalovanao teto de misaotra indrindra samy mahereza hotain'Andriamanitsika rehetrarehetra hiatrika ny didy amin'ny alarobia zao entomoko amin'ny alarobia mifankahita alarobia tsy miverina ihany ko io a dia
Zay ihany koa nenetsika namarana aloha zany nyity fandarana ity dia mirary soantsika mianakavy samy hotahin'Andriamanitra fatatsika ny tokony atao amin'ny alarobia dia ny fandrotsahana ny vatony ny kandida ny firaisankina amin'ny distrika rehetra izay misy kandida ny firaisankina eto Madagasikara. Tsy vitan'izay fa miaro ny vato ary mandray andraikitra hatramin'ny farany, tsy hoe vita ny alarobia dia any dia samy lasa, fa vita ny alarobia, iny alarobia alina iny any dia efa raisina ny andraikitra amin'ny fanaraha-maso, amin'ny fiarovana amin'ny vato, amin'ny fasahiana mamaky bantsilana ny zavatra tsy mety, fa tsy mitakokoka ny ananina miafinafina fa mahasaza mamaky bantsilana ny zavatra tsy mety, mahasamilaza ny tsy mety sy ny tsy fahamarinana miaraka amin'ny borofo dia azo fahombiazana isika mialakavy satria ny firaisankina tompoko no ery dia samy tahin'Andriamanitra isika rehetra. Veloma tompoko. Fanambarana fa 7 Mei 2024 hifarana afaka ora vitsy ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra amin'izao fifidianana sy lombavam-bahoaka izao. Misaotra ny vahoaka malagasy nanaraka sy niaina izany fotoam-pampielezan-kevitra izany tao anatin'ny fitoniana sy filaminana dia teo ary ireo fiantsina sy fandikan-dalàna maro samihafa. Maro tokoa ireo fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ireo fandikanana ny lalam-pifidianana mitranga nandritra izay 20 ampo natanterahana ny fampielezan-kevitra izay. Tsy voaja ny tsy fiandaniny fitondram-panjakana ara-politika sy ny fitovianjony kandida rehetra manoloana ny fifidianana. Nampiasaina ny fahefam-panjakana, ny volam-panjakana, ny mpiasa-panjakana nanaovana fampielezan-kevitra nanoanana ireo kandida natolotra ny atoko eo amin'ny fitorana sy nampiroroana ary nanakorontanana ireo kandida avy amin'ny mpanohitra. Ny tena loza dia ny mpitondra ambony ray no manao izay nanao fiamianana fa hanaja ny lalam-panorenana toy ny anak'Andriamaso sy ireo lalàna velona eto amin'ny firenena atoko no ray aman-dreny fitarana sy modely arahany vahoaka amin'ny fanarahan-dalàna no lolaharana sy mpitarika amin'ireo fanitsakitsahana ny didy aman-dalàna velona ireo nandritra ny fampielezan-kevitra nataona ny 20 ampo iny. Tsy nitsahatra ny ilaza tamin'ny vahoaka malagasy ny fisin'ireo fanitsakitsahana ny lalàna velona eto amin'ny firenena izahay nandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra sy tamin'ny anaran'ny valan-desaka tamin'ireo mpanao gazety. Mino izahay fa andray ny andraikiny ny vahoaka malagasy maso matety sy tokony fahefana hanasazy ireo mpandika lalàna ireo ka tsy ampilana fahefana azy ireo intsony amin'ny alalan'izao fifidianana izao. Niona tsy nametraka tamin'ny tasy teny amin'ny seny izahay ho fanairana sy fangatana fandraisana andraikitra manoloana ireo fandikan-dalàna ireo. Mananteny izahay fa andray ndraiky ny seny ary ampiana ny lalàna manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fampielezan-kevitra ireo. Koa niandro ny asa sekoa mba izolana ny latsabato ao anatin'ny filaminana sy anekeny rehetra ny vahoaka-pifidianana. Mitona ny seny izahay andray ny fepetra rehetra isorohana sy anakanana ireo teti-dratsy sy osoka izay efa homaniny ankehitriny atao angalaram-bato sy amadiana ny safidy-bahoaka mandritra ny andron'ny latsabato sy ny fotoana fikirakirana voka-pifidianana. Manaiky ny seny ihany koa izahay ametraka fomba fiasa mangarahara tanteraka amin'ny fikirakirana sy ny famoahana ny voka-pifidianana. Miantso ny mpanara-maso ny fifidianana, hanamafy ny fanentanana sy ny fanaraha-maso ataony ary mitoroka izay fandikan-dalàna hitany amin'izao fifidianana sy lombavam-bahoaka izao. Miverina
eo ampilatana vahoaka malagasy ankehitriny ny fahefana feno amarika no avy amin'ny alalan'izao fifidianana izao. Koa mitondra vahoaka malagasy masy manidy andraikindraikitra feno ho fanerenana ity firenena malalatsika ity. Noho izany mitondra ny mpifidy malagasy ho tonga maro hifidy amin'ny alarobia 8 volana May ho avy izao. Manentana ny rehetra tsy akanavaka ho maika ka nara-maso ny fizotrany latsabato ary ambina tsara ny fanasam-bato sy ny fanaterana ny voka-pifidianana. Miantso soa tena ny kandida anara-maso tsara ny fikirakirana sy ny famoahana ny voka-pifidianana eny anivon'ny CENI sy ny SRMV district. Miantso ny voaka malagasy iomana sy ho voniny ary ho sahandray ny fepeta sy ny andraikitra rehetra isakangana ny alabato mety hitranga ka iarovana ny safidim-bahoaka marina. Miantso ny mpifidy zay hifidy ny kandida atolotra ny firaisan-kina amaranana izao fitondrana jadona tsy mahomby mampaharitra ny firenena ary mampijady ny voaka malagasy izao. Miantso anareo izay fidioa ny kandida firaisan-kina. Mitaona ny mpifidy izay andratsabato amin'ireo kandida atolotra ny firaisan-kina satria amin'ny alalan'ny fifidianana ny kandida atolotra ny volana firaisan-kina no ametrahantsika sy lombavambahoaka medika tena vonina hiaro sy ady ary sa hiteny sy andraikandraikitra ho an'ny voaka malagasy. Amin'ny alalan'ny fifidianantsika ny kandida atolotra ny volana firaisan-kina no ametrahantsika sy lombavambahoaka mahay mahalala mavita andreo andraikitra zay apetrakantsika aminy. Eto ampahamalana dia mirary andro fifidianana tony sy milamina lavitry ny osoko sy ny alabato ho amin'ny voaka malagasy rehetra izahay ho elavelona ny firaisan-kina omantsika marakaliva Andriamanitra. Manahirana ary mampieritreritra mihitsy mijery amin'ireto mpiasam-panjakana ambony préfet chef district ny lehibe am-pokotany ny minisitra satsasany dia ataony Antsoavo raha pitsonareo rehefa tsy chef district, rehefa tsy préfet, rehefa tsy cisco, rehefa tsy chef zapo dia inony anareo rehefa tsy manaja tena tsy manaja ny asa nareo. Nareo ve dia mieritreritra miresaka aminay nareo milaza hoe lozany e mahazo ny fampianarana, lozany e mahazo ny fitsabony, tsisy vita ntsony ny asa zay atao amin'ny asa-panjakana fa dia miandry ny baky fotsiny. Ankehitriny nefa nareo rehefa resahana dia hoe atao ahoana fa mena ambany ny mena fanga mialatsena firenena mbola andro fanangevozana angazao. Olona afakitsika re olona afakitsika zao ny fotoana anehoanao fa manana ny safidinao ianao fa ireo sefosefo kely reo raha pitsy reo dia inona no atao azy. Zay manahirana aminareo tsy nareo rehetra menimena ny administrateur civil ajao zahay olona nianatra mana-paizana zay nefa jerevo ny ataon'ireo namanareo zay manana fahefana amin'izao fotoana izao na hitao voanatananarivo ary dia ho aizitsika malagasy. Zay no mahatonga ny fanambarana ataon'ny président Ravalomanana teo hoe tsy maintsy sazitsika avy amin'ny alalan'ny fifidianana ireo malagasy tady nambaka ampiretanindrazana azy ireo. Zay ny anentanana antsika hifidy ary hifidy an'ireo kandida ny firaisan-kina mba hahafahantsika miala amin'izany tsy fagnendrehana sy fahaloavana eto amin'ny firenena izay.